ahoana marina tomorongatra indray ny fanondranana antsokosoko ireo arem-pirenena valala voatango tanteraka ny vahoaka malagasy very hevitra manoloana ny fisafotofoto ny politika apetraka ny mpitondra tato ato dia sesilany indray ny fandrenesana sy ny fampilazana fa misy trafika tratra eto amitsika raha tamin'ity herinandro ity fotsiny izao dia nisy ilay teratany Sri Lanka tratra saika anondrana vato sarobidy teny Ivato nanampikasana isidina amin'ny zotrana bakabaka Ethiopian Airlines izy io raha ny fanazavana telo karazana ireo vato sarobidy tratra tao anatin'ny finosana Safira, Emerald ary Corridon raha namidy mitentina ny manodidina ny $3 ka hatramin'ny $5 no andy ireto finosana tratra ireto rehefa no diadina nefa ity teratany vahiny izay mikasany amoaka ny arem-pirenena ity dia nanambara fa $503 eo ny tetibidiny vato teny amin'ny fahatiranana izay saika nazahoany tombony hatrany amin'ny $5 tratehaka ireo entana ireo izay natao tao anatina entana enti-tanana na bagage en main mbola mitoy moa ny fanaovana fanadiadiana tao amin'ilay teratany Sri Lanka na hatrarana ireo entana ireo efa eo ampelatana ny vondrona tompon'andraikitra ihany koa ny raharaha ny fanindran-dalana tamin'io indrindra nefa teny amin'ny topo fiatsonana ampasapito tokony tamin'ny 7 lehilahy iray mpanao trafika sokatra avy any Toliara no sarony 770 ny isan'ireo sokatra tratra tao anatin'ity entany lehilahy ity raha ny angom-baovao ary angom-baovao avy amina olona tsara sitrapo no nahafany zandary nanao ny etsika fisamborana ity lehilahy ity €3,000 no andraisany mpividiny iray amin'ity biby sarobidy ity no sady arem-pirenena malagasy izay amidy sy andraisan'ireo vazaha eto antoerana voatsela kory izay dia mbola nisy aren-tsarobidy tsy tokony hivoaka avy any atsimo ihany koa tratra tany Tomasina zao indray mbola sokatra avy any atsimo ihany koa no tratra teto Antananarivo izao santionany ireo fa azo adino ihany koa fa efa nisy ihany koa ilay volamena telo amin'ny 70 kilao izay tsy tratra raha tsy efa tatsy Afrika Atsimo raha tsy aivina nambara ny fitondram-panjakana tamin'izany fa antsokosoko no nivoany ilay volamena sy ilay vola $930 million teny amin'ny seranam-piaramanidiny Madagasikara raha nihita nefa tao anatin'ireo dia misy taratasy ara-dalàna ary misy fitomboka sisony ara-dalàna nanidina tany hoany mifamafao be ihany ny vaovao izay nivoaka tamin'io raharaha io ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe maninona no ao anatin'ny vanim-potoana tahaka izao no miseho lany ny fahatrarana zavatra tahaka itony azadino fa ity no teny natao ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fampelezan-keviny mikasika ny famatsim-bola moa dia miteny moa nanontany président Ravalomanana teo hoe taizany volana matsina ao an'izany afaka atoroko anao le clé kapokako koa io tena kapokako io amin'ny alalan'ny arenantsika ihany tsika no afaka mampandroso an'ny Madagasikara tsekena no hoe fandoliana na hoe ho kolonia foana ny firenena avy any ivelany azadino fa tamin'ny fotoana ny teteza mita teto amintsika no nisiny ilay remenabila dahalo iray andainy izay nampioro tanteraka ny mponina tany atsimo nisy feo nivoaka mihitsy aza tamin'izany fa misy arena ambanin'ny tany sarobidy any amin'iny faritriny ka atao izay fomba rehetra mba ahafahana mitrandraka izany tamin'izany fotoana izany ihany koa ny norongatra izay tsy izy ny fanondranana bois de rose teto amintsika ary anisan'ny voatontonona tamin'izany ho nivarotra azy tany Chine ny filohan'ny tetezamita tamin'izany dia Andriamatoa Andry Rajoelina raha tarafina amin'ny zavamisy ankehitriny dia ireo no miverina tanteraka amin'izao fotoana izao raha tsy aivina mantsy dia ny minisitra miadidiny gendarmerie tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Ravalomanana Risara mihitsy no nilaza fa efa indino miseho ny fanondranana io volamena antsokosoko io teto amintsika
raha niresaka tamin'ny mpanao gazety mahakasika ilay volamena telo amin'ny 70 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo, dia mipetraka ny fanontaniana hoe koa nahoana tsy efa noraisina ny fepetra hatramin'ny tranga voalohany. Ny tena mahagaga mantsy dia ny hoe raha niala avy any Toliara ireo arena sarobidy ireo, nahoana no tsy hitan'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny savalalana, kanefa raha vo fiara ny filomary Karavalomanana no mandalo dia angatahana fisavana. Raha lazaina ihany koa fa avy any Majanga izany, inona fotsiny izany no ataon'ireo mpitandro filaminana mpisava eny an-dalana ireny? Raha alaitsika ohatra mantsy ny zavamisy tamin'ilay sokatra tratra farany, voalaza fa avy any Toliara ireo sokatra ireo, ary tsy tratra raha tsy efa tao anatina amboteiazy teny Ampasapito ity lehilahy nanao trafika ity. Ambonin'izay dia olona tsara sitrapo no nazahoam-baovao. Mahalasa saina ihany ny zavamisy. Raha alalininy izany dia tsy nisy mihitsy ny fahatrarana io trafika io raha tsy nisy olotsotra na hafantatra azy ka nampandre. Tsy mahagaga arak'izany raha entre libre sortie baranay ny fanondrana na arena eto amintsika. Miandry ny vahoaka eteny sy tabataba foana ny mpitondra vao mandray andraikitra, fa raha tsy izany dia samy mandeha samy mitady ny vahoaka sy ny mpitondra. Raha ny fanadiadiana izay natao hatrany dia iray amin'ireo taona tena nanjaka ny fitrandrahana sy famokarana volamena ary vatosoa eto Madagasikara ny taona 2024. Raha ny fantatra mantsy dia ny famokarana volamena ofisialy dia mampitomboina ho 100 ary ny famokarana rubisana vatosoa kosa dia manodidina ny 4,400 raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Tahaka izany ihany koa ny volamena novokarina sy naondrana. Raha ny antotanisa azo hatrany dia nahatratra hatrany amin'ny 500 tapitrisa farafahakeliny ny volamena sy vatosoa nafarana avy eto Madagasikara ho an'ireo firenena vahiny, indrindra fa any Etats-Unis sy Arabie Unis, izany hoe any Dubai, tamin'ny taona 2022. Ireo toerana ireo izay saika voatonontonona foana tato ato rehefa misy ny filazana fahatrarana arena sarobidy ahondrany any ivelany, dia hoy hatrany ny mpaneho hevitra momba ny harem-pirenena hoe inona zany tombontsoatsika malagasy aloha tamin'le safira manakitiny fa tsiraiko a nitondra rapport ohatry takan'inona tafampandrosoana Madagasikara zany safira io efa taona zao zany nisy nio teto a ny safira na ny vatsoa tsy nampiasaina teto Madagasikara za tsy mahita hoe iza moa zany zao ny gasy miravaka safira zany na beril sy ny sisa fa ny volamena mba misy manao ihany fa tsy azo entina voaka satria angalarin'ny mpangaripôsy de nakaiza daholo zany le izy ny Sri Lankais sy ny Thaïlandais feno eto. De ara-dalàna ve zany voany hatra tamin'izay sana ninona fa raha ara-dalàna mba sendretako tanatina document zay de hoe arivo ariary isaky ny grama no tamberimbidy alaina amin'izy io alain'ny fanjakana zany kanefany efa nisy fotoana nalaza be tamin'ny tambajotra fampilalam-baovao zay nisy nitondra safira 20 grama mahery teo ngamba ataony zareo masipiso tany avy any faritry zamena iny amina miliara ny vidiny. De raha 20 grama zany le izy ny vidiny amin'ny ariary amina miliara kanefa ny vola horaisin'ny fanjakana amizay roalina zay taxe alaina amina zavatra amina miliara tena faty antoka ray lavaka nge zany de zay zany mahatonga an'izy hoe tsisy mihitsiny tombotsoatsika fa de lasa ny Sri Lankais sy ny Thaïlandais daholo ary le izy lasa ny Sri Lanka tsy mijanona any io fa lasa ny Angleterre sy ny Europe any lasa makany le izy ary amina dollara lafo be ny vidiny. Nisy rapport nataon'ny Banque mondiale ngamba natako hoe Madagasikara premier producteur mondial amin'ny resaka safira. Marina mihitsy izay voalazana izay. Atreto mantsy ity fitondrana rajoelina ity dia tsy mbola namoaka ilay lalàna momba ny arena kibony tany eto amintsika na ilay antsona hoe code minier. Inona no antony? Betsaka ireo malagasy madinika te hitrandraka sy ampitombony farim-piainany amin'ny fitrandrahana ireo arena sarobidy eto amintsika ireo ao anatin'ny fitrandrahana ara-dalàna. Saingy rahantsika mahita ny zavamisy. Farany teo izao ny zavanisy tany amin'ny faritra mparafara vola iny. Tompony mangatakatiny ny vahoaka madinika. Fa izay be lamosina ihany no tsy tratra izay ataony
raha tsy efa any ivelany. Ity mantsy no fanadiadiana izay navoaka tao anatin'ny fahitalavitra vahiny France 24. Ity ilay horonan-tsary navoaka ny France 24 omaly. Nisy ny piraty ny sistema informatika andohanina ka vola manapitrisany vahodgodina tao anatin'ny efa-bolana monjy. Vola mitentina hatramin'ny 5,4 euro ny taona 2024. Nahazo antota taratasy mandrafitra ny fomba fangalarana mihitsy i Gaël Borgia tamin'ny fanadiadiana nataony ity. Toy izao ny fomba fiady. Orinasa mpanafatra sakafo iray no manao taratasy fampahafantarana eny amin'ny fadijerana toy ny mahazatra. Eo no miseho kosa nefa ny osika. Mialoha ny fandaovana ny vola, informatisiana iray eo anivon'ny douane no miditra ao anatin'ny sistema ka manova ny teti-bola tokony aloha, izany hoe ahenany. Tao anatin'ny efa-bolana monjy, vola mitentina hatramin'ny 5,4 euro no vahodkodina tao amin'ny douane. Teti-bola avy amina orinasa iray ihany io. Amafisy ny Gaël Borgia ato anatin'ny ity fanadiadiana ity hatrany, fa ity teti-bola ity dia mety nahavitana CSB hatramin'ny 8. Ny aiky ny elony moa ilay orinasa sy ilay informatisiana rehefa natao fanadiadiana. Efa mpamerikeloka ihany koa ity orinasa ity. Saingy andro vitsy monja tao ireny fanadiadiana dia nahazo alalana avy amin'ny douane indray aka conteneur enina misy etam-barotra. Misy ny sonian'ny taleny fadijerana na ny taratasy nafahan'ny orinasa naka ny entana. Midika izany hoy France 24 fa ity taratasy misy ny soni ity dia manamafy ny firaisana tsy kombakomba ataon'ny talehan'ny fadijeranana. Saingy nandà mafy kosa moa ity farany raha natao fanadiadiana. En aucun cas je suis complice de quoi que ce soit. J'ai fait avec fermeté mon travail pour réprimer ces fraudes-là et suivant les textes légaux, suivant la loi. Et là, on a tous les documents, tout est traçable. Nampahafantarina ity osika ity ihany koa ny Prime Ministre ny martsa lasa teo, saingy tsy nohafainganiny mihitsy ny fomba fiasa. Izay melohy ny PAC na ny pôle anti-corruption fa tsy misy mihitsy ny ezaka avy amin'ny douane nafaingana andrara. Hatreto aloha izany dia tsy misy afa-tsy ilay informatisiana ihany mbola voahenjika amin'ny ity raharaha ity. Nanamafy kosa nefa izy fa niasa tamin'ny alalan'ny baikony lehibe iny. Fa ny mahagaga ihany koa dia izao. Taorian'ny fivoahana ity fanadiadian'ny France 24 ity dia nivoaka avy hatrany ny taratasy avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina mandrara ny fanaovana fanadiadiana eto amin'ny faritry ny tany Republikan'i Madagasikara raha tsy mahazo alalana avy aminy. Misy ny antony fanadiadiana hatramin'ny antsipiriny ilay fanadiadiana ao atao. Tsy midika ho fanagejana ny fahalalana maneho hevitra ve izao fihetsiky ny ministera izao? Fa hoentinay izy Madagasikara ity e. Ny hita aloha izao dia hoentiny mpitondra ankehitriny mitorina. Raha fehezina dia manjaka ny fanondranana harem-pirenena eto amintsika ankehitriny. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza ny tompon'andraikitra? Nahoana no ao anatin'izao vanim-potoana izao rehetra ireo vao mitranga? Tena miasa tokoa ve ny fanjakana? Samy andriny tsilotsofina fotsiny hoe misy vahoaka mahafantatra izany, ka sao anahirana amin'ny seza izay mbola hokasaina ho bodoina amin'ny fifidianana manaraka. Fanontaniana mila valiny avokoa ireo rehetra ireo. Efa betsaka loatra ny sarimihetsika nasehon'izao fitondrana izao tamin'ny vahoaka malagasy. Koa rarina, raha tsy mahatoky izay rehetra mitranga intsony ny vahoaka madinika tsy mandady aro nankehitriny. Ny fiainana rahateo moa mafy, ny fanjakana tsy antenaina anavitra amin'ny fahasairanana, fa mbola variana mizarakarine pokotany ny filoam-pirenena. Any ka samy kofokofoka amin'ny fanavotana ny fiainan'ny vahoaka, ny fandoavana ny fakturany jirama izay mbola bokatrosa, ny amboteiazy izay mahatara ny fotoana isan'andro, ny sambo roapolona faran'ny fanjakana itondra PPN tsy hita ihany, manampitrotraka ny saram-pianaran'ny ankizy tsy maintsy aloha, na krizy aza ny fiainana. Any ka tsy mifantoka intsony amin'ireo tranga maro samihafa ataon'ny fanjakana. Ny vahiny sy ny lavatanana no manjaka amin'ny zavatra maro lafy, na ara-tany izany, na fitrandrahana maro samihafa. Mbola misy fanjakana ve eto amintsika? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?